trany tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabanantsika rehetra indray tafaraka ato anatin'ny fantaro amin'izao ora sy fotoana izao. Tamin'ny herin'ny anio isika dia namantatra manokana ny tantaran'ny Mahajanga. Mbola hijanona trany any amin'iny faritry Boeny iny isika ato anatin'ny fanadihadiana any misy an'ilay hoe cirque rouge. Aleo avy hatrany dia arahantsika ny fanadihadiana tsy handrela isika. Manan-karena toerana manan-tantara sy fitsidihan'ny mpizahatany ny faritry Boeny, anisany amin'ireny ny cirque rouge. Ny taona 14 no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny mahafaritra rovana ny cirque rouge. Roa 20 kilometatra miala ny tanànan'ny Mahajanga, toerana izay manana ny tantarany manokana. Be dia be zany toerana vocation géologique fa n'exploitena de façon touristique, anisan'izany cirque rouge. Amin'ny masirika anazy zay zavatra boribory natao fijerevana spectacle, fa géologiquement parlant zany ny cirque dia formation géologique izy io d'origine sédimentaire en cercle zany. Dia io cirque rouge io dia azo avy amin'ny phénomène géologique na ny érosion, ao ny sable, ao ny rano, dia indrindra fa ny vent zany, le vent éolienne izay mitasy antony tsiratsiraka tony. Tsy couche izy io fa le érosion ny vent éolienne mahatonga an'io fa itony ny couche. Dia izy io action any ranomasina sy ranomamy nahatonga an'izy io. Dia ireto latérite hitantsika reny zany d'origine de haute terre centrale de Madagascar, zany hoe avy any amin'ny voan-tany any ny sariana nakaty amin'ny sisiny aty ny déposena aty, fa Mahajanga tsy manana an'io. Dia ny ranomasina indray koa manao ny action manatitra. Dia reto amin'reto couche maitsomaitso ny aty ambany. Dia ny eo anelany moa ny action ny orana izay mitondra ny alluvion nazona an'ireto couche violet sy violacé reto. Raha totaly eo amin'ny 400 loko isan-karazany no miforme an'io couche ny cirque rouge io. Cirque rouge moa zany site touristique anankiray ahitana zavatra maromaro. Raha ny recensena zany eo amin'ny 140 plantes médicinales eo ny hita renfermen'io. Dia manana 60 espèces na plantes artisanales dia 40 espèces na plantes industrielles izy. Fa izy io moa zany efa patrimoine naturel et écologique amin'izao tsika miteny izao. Inona kosa ary ny mampiavaka azy? Reto zany manamarika an'ilay érosion. Dia izy ity misy axe anankiroa. Ity anankiray ity eo amin'ny 1 kilometatra sasany eo, dia ilay anankiray 1 kilometatra sy 300 eo. Dia azo anaovana misy karazany circuit telo, misy le mora, dia misy ny sarotra indrindra ilay miakatra mananika an'ireny dia miodidina. Fa toerana fitsangatsanganana azy dia mahafinaritra kokoa ny mijery ny coucher de soleil satria ohatra ny mijery an'ilay interrupteur maty le masoandro iny dia mivelona ny volana.
hita tsara be andeha taizy. Amin'izao fotoana izao aloha dia mbola tsy voamarina ny tena refiny ity Cirque Rouge eto Boeny ity. Ankoatr'ireo efa nitany saintsika teto amin'ny fandaharana toy ny lac sacré, ny baobab ary ity Cirque Rouge ity dia mbola maro ireo toerana azo tsidihina. Ity zao misy grotte Nanjobia ty eto ambany ty à 86 km aty, manana grotte koa tsika akaiky eo 11 km ny ville Mahajanga. Dia misy koa anefany ny site tsika ty zao ny tsy dia namoroka dia misy ny Ankarafantsika koa tsika, manana ny Atremo tsika Riapitary le Rekatsepy, dia misy an'le Fara indray mbola Riakatsepy ihany koa zany. Dia ny Baobab moa zany efa inclus anatin'ny Tour de Ville, ahaizana an'ilay reo histoire ny fondation ny ville de Majunga. Raha eo amin'ny resaka kolontsaina kosa indray, manana ny azy manokana ny sakalava, hiavahany amin'ny foko rehetra manerana ny nosy io, ny fanompoam-be. Ny sakalava moa zany mankalaza ny izy foana, dia ny ho an'ny sakalava Boeny tout le mois de juillet pleine lune zany no anaovana an'io fanompoam-be io. Zava-dehibe dia ilay hoe bain de lyrique, le fanasana, fanadiovana, fidiovana ny mombamomba ny mpanjaka izay folaka moa zany fahaizantsika anazy. Amin'ny sakalava dia tsotra, ny mpanjaka dia solotenany Andriamanitra sy ny razana izay manjaka amin'ny vahoaka sakalava hoentiny. Rehefa miamboho ny mpanjaka dia miditra amin'ny etapy ny razana, dia miditra amin'ny etapy andriana manitra anazy. Dia ny toerana hipetrahan'ny mpanjaka zany na ny doany dia sady toerana hipetrahany, ny toerana matetika ilevenany hipetrahany taolam-balona. Dia ny toerana hipetrahany taolam-balona iny amintsika gasy hoe famadihana, fa izy tsy famadihana fa izay ohatran'ny hoe famerenana an'izay hasina misy eo amin'izay. Fatao andavanandro nefa n'ilay izy, fa amin'ny fotoana anankiray zany iarahany rehetrarehetra manao izay fotoana izay. Satria ny sakalava moa zany amin'ny mahasakalava azy dia mivavaka amin'ilay atao hoe dady, na ny mpanjaka io na n'ilay manakasina. Dia io zany fotoana anankiray zany afana mangataka fitahiana, mangataka fanasoavana, ninninona izay tiany vahoaka sakalava rehetrarehetra, na tsy sakalava ara fa mino sy manao pratika an'ilay fomba mampanao sakalava dia afaka tonga amin'ny fotoana io manao an'izay fangatana izay. Io dia amin'io fanompoam-be eto Boeny dia hitambarany sakalava rehetrarehetra io, na avy any lavitra io dia tonga manao an'io fomba mampanao ohatran'ilay mipelirina azy reny mihitsy zany. Dia izy io manomboka zoma, dia mifarana zoma, fa ny semaine culturelle efa misy programme izay iarahana miaraka amin'ny comité d'organisation io semaine culturelle koa izy io, dia efa misy planning zany mahakasika an'izay zavatra izay. Fa misy izy io taloha isaka ny enitaona, dia ny hevitra indray izy io lasa isaka ny roataona. Dia nisan'io semaine culturelle cohésion dia ankalazaina isa-taona ilay izy amin'izao. Izany hoe zany tena marina fa tany sakalava ity, ary tena mbola
vilona zany a ny fomba mampanao ny sakalava na dia azo lazaina hoe 13% ny population miaina eto Mahajanga. Vilona no sakalava atao hoe pura petraka eto Mahajanga. Koa satria moa manapetra avokoa ny zavatra rehetra, tapitra ihany koa ny fandaharantsika ho an'ny androany. Ankasitrahana isika rehetra niaraka teto hatramin'ny farany, tsy adino ihany koa ny mankasitraka ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa sy namolavola izao fandaharana izao. Amin'ny herin'ny anio isika dia mbola hijanona hatrany aty amin'ny faritra Boeny. Fa izao aloha dia tsy adino ihany koa no miteny aminao hoe raha misy etaeta na sosokevitra aza adino ny mitsidika ny pejin'ny Facebook, eo ihany koa ny YouTube izay ahafahanao mamantatra sy manaraka ireo fanadihadiana izay efa nandalo teto amin'ny fandaharantsika. Dia manome fotoana sahady ary ho amin'ny herin'ny anio. Ndao ary veloma tompoko.